Nifankalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara, nampisokatra ny saina ireo fampirantinan-tsary hoy ireo mpitsidika. Neny Doni nomelohy ny fitsarana higadra embolana tranomaizina. Orinasa mpikojakoja lalana mitaky ny karamany hiarany Ramatahora. Tompoko klasy tompoko vavy afalitafahoana aminao indray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy farany volana jona taona 2024 izao. Miaraba anao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasanao mpanajana sy hampitiavana ny tenako anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Araka nitatsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo dia nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny hetsika fanamariana sy fankalazana ny faharoapolo taona nijoroany ny antokotiko Madagasikara. Etsy amin'ny magrobeoririka no harantanterahina ireo hetsika rehetra mandritra ny 3 andro ny fankalazana nitarika ny fanombohana ho an'ny androany mo ny boropolitika ny antokotima. Zermainy Menjanary sy Tahirinena no mitondra ny vavao. Ofisialy zany fa misokatra ny fampirantiana sary soratra feo eto magrobeoririka amin'ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antokotiko Madagasikara. Andro voalohany ho fankalazana ny faharoapolo taona ny joroany ny antokotima ny androany. Tonga maro ireo mpikatroka niatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny magrobeoririka izay toerana anatanterahana ny hetsika. Fampirantiana antsary ny asa vitan'ny antoko nandritra ny fotoana izay nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana no nanomboana ny hetsika androany. Fampirantiana izay miraikitra ihany koa ny foto-kevitra sy ny tanjon'ny antoko ho an'ny vahoaka malagasy. Nisy arak'izany ny fitetezana sy fanazavana ireo sary mirakitra ny asa vitan'ny antoko ireo ho an'ireo tonga niatrika ny fanokafana izany. Tafiditra tao anatin'ny laram-pahamerana tao anatin'izany ny fampivoarana ny mikasika ny herinaratra. Tamin'izany fotoan'andron'izany dia efa nisy politika mazava mikasika ny fampitomboana ny foto-drafitrasa makasika ny herinaratra. Nefa amin'izao fotoan'izao dia rahantsika mahita fa nisy misedra olana mikasika an'izany herinaratra zany ny firenena malagasy na dia teo ara izany fametrahana tamin'ny fotoan'andron'izany ny 40 mégawatt tao Amando 16 voarakitra tsara zany rehetrarehetra zany 15 février 2008. Reto ny foto-drafitrasa makasika ny lalana raha ny pont Flontran nalaza tany amin'ny pont Voloina tamin'ny fotoan'androny ito izy ito vita tetezana lava dia lava mampitohy an'ny Tomasina sy Fenerivo Atsinanana. 9000 km moa zany ny total ny lalana vita manerana Madagasikara nandritra n'izany fotoam-piasany Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana izany. Sy natao ambaniravatra ihany koa ny politika ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra izay nifototra tamin'ny resaka fambolena ny ezana aseho tamin'ny alalan'ny vitrine de Madagasikara izay natao teo avoloha ny santionan'ireo asa fambolena sy ny famokarana rehetrarehetra na ny fiompiana na ny fambolena. Ary anisany napetrako tanjona indrindra tao anatin'izany dia ny fahavitantena ara-tsakafo nyainga tokoa zany politika zany satria efa tsapa efa niakatra dia niakatra ny famokarana raha tsy laja fotsiny voka-bary teto Madagasikara tsika. Betsaka no zava-bitany antoko ho an'ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Isan'ny nisongadina tamin'izany ny fanamboaran-dalana, ny sehatry ny fanabeazana, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fahasalamana ary ny foto-drafitrasa izay ifatoran'ny toe-karenan'ny malagasy. Fantatritsika tsara fa vao nanomboka kely ny antokotiko Madagasikara dia tonga teo amin'ny fitondrana ary nitondra ny vina mpampandrosoana rehetra ho an'ny vahoaka malagasy. Tsy aivina ihany ny tantara fa sangany taty Afrika ny firenetsika tamin'ny fotoan'andro tamin'ny fotoana nitondrany ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha mpanorona ny antoko Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tamin'ny 2004 moa dia fantatritsika tsara fa nisy ny fanonganam-panjakana ary nanomboka teo amin'ny fanonganam-panjakana izay dia tsy nitsahatra ny fanenjehana fampitehana ny antoko. Ny antoko mihitsy no noezahana ny pitehana tao aorianan'izay fotoana izay satria ny mpitarika ny antoko rehetra tamin'ny fotoan'andro dia nenjehana avokoa ary tsy nahakivy anefa izany satria isaoran'ireo boropolitika ny fandimby tamin'ny fotoan'andro mbola mijoro ny antoko mandraka ankehitriny ary tsy hoe nanginana tao aorianan'izay fanonganam-panjakana izay fa teo anilan'ny vahoaka hatrany. Rehefa misy ny anisan'ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko moa no mijoro amin'ny fahamarinana. Rehefa misy izay fahamarinana izay dia mijoro ny antoko ary miezaka miaro ny zoan'ny olona. Dia nijoro teo anilan'ny vahoaka foana ny antoko rehefa misy fotoana ilan'ny olona azy ao anatin'izay fiarovana ny zoany izay sy fahamarinana izay mandraka ankehitriny androany izao.
Tena ilain'ny taranaka aty aoriana izao fampirantiana izao, hoy ny mpitsidika. Mahafinaritra be le izy nahafantarana zavatra be dia be hoe nisy zavatra tsy fantatra hoe tamin'izay mbola kely tany dia fantatra teto daholo hoe eve dada nanao an'izao eve zao dia tsy nanenana ka ty fa nahafantarana zavatra be dia be. Fampianarana aloha voalohany tena hitako teto tena hoe nianatra daholo ny zaza malagasy rehetra tamin'ny fotoana nitondrany dia ny foto-drafitr'asa dia ny lalana tena hoe navita lalana be dia be izy dia teo amin'ny tantsaha izy tena hoe nanoana zato isan-jato ngamba raha ho teneniko ny tantsaha. Positif daholo ny zavatra hitako rehetrarehetra amin'ny anina io satria fandokafana an'ilay olona kory ny zavatra eto satria mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny mampitaha amin'ny zavatra ankehitriny fa positif daholo ny zavatra hitako eo. Ny amin'ny ankehitriny hitako anan'ireny efa iainako negativa tanteraka. Tokony taitra malagasy tokony hanana ampotsika dia mahasaha ohatran'ny filohantsika io tena filohantsika tsy mbola nahita olona ohatran'io tena filohantsika io tena mahasaha io ary tokony anaraka ny diantsika mahasaha fa raha veriny tanindrazantsika raha tsy mahasaha miaraka amin'io tsika. Tsy mpitenika ho an'ilay vahoaka malagasy satria zao mahita an'ity fampirantiana ny nanamboarana ny rova manjaka miadana voaloha ty eto zao vao magaka hay ve zany ny filora valimanana ny tena nanao nanangana hatrany fotony ilay zavatra efa simba. Izao na maso fotsiny ara mijery fa finaretana be no hita fa tena malahelo hoe zao mipotika dia tsy hoe miandrandra antsika vahoaka malagasy merina le izy fa simba le Madagasikara simba le firenena. Raha hoan'ny andro voalohany dia nahafapo ireo mpitsidika ny fampirantiana ary betsaka no nilaza fa maro ny zava-bita ny fitondrana marika Ravalomanana saingy tsy fantatry ny tanora aty aoriana izany. Ito rampitso moa ny etsika sy ny fampirantiana ireo zava-bita izay mirakitra ihany koa ny 20 taona ny Antokotima izao. Izay ny mikasika iny fa nanameloka ny fanagadrana an'ny Nidoni izay mpitarika ny Antokotima ao Nosy Belleville kosa ny bureau politika Tima sy ny solombam-bahoaka Tima tamin'ity androany ity araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany hariva dia didy jadona sy didy politika iny nivoaka androany ny fanampanazavana vetrany. Manoloana ny fanagadrana ny Nidoni izay tompona andraikitry ny Antokotika Madagasikara any Nosy Be miaraka amin'ireo namany maromaro dia tsy afaka ny anginy izahay eto anivony ny Antokotika Madagasikara ny bureau politika ny Tika Madagasikara ary ireo solombavambahoaka voafidy tamin'ny anarany izany atoko izany. Aminay dia fitsarana politika didim-pitsarana politika no navoaka mba hampanginana ireo izay samiady mijoro ho an'ny tombontsom-bahoaka sy ny fahamarinana. Ny bureau politika ny atoko ihany koa dia tsy vitany manameloka izany fanagadrana izany sy ny fanaovana raha-matahora ary amin'ny alalany izany fanagadrana fa efa manao ny ezaka rehetra ihany koa ao ny RMDM amin'ny fiarahana miady no ny tsirariny miatra amin'izy ireo. Midika izao fanagadrana izao fa fanampenam-bava ho an'ireo rehetra izay samy joro sy miaro ny rariny ary ny fahamarinana ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy maro anisa. Ny fanenjehana rinandro zareo ireo amin'ny resaka izay ambara sy lazaina fa fikambanan-jolahy dia fanaovana tsinitsinina ny mahamalagasy sy fanaovana tsinitsinina ny mpiray fikambanana ara-drazana aminy. Hevitra atao ny siny ny fanagadrana fotsiny ihany izany satria mpitarika samy joro hatramin'ny farany miado an'izany tombotsoan'ny mpiaramonina izany ramatoa ny Nidoni. Mankahery sy mitondram-bavaka azy ireo ny Antokotika Madagasikara ary vonina hatrany anampy sy hitondra fanohanana amin'izao tsirariny miatra amin'izy ireo izao. Nivoaka androany moa ny didim-pitsarana mikasika ny Nidoni sy ireo namany miisa 13 voaheloka igadra enim-bolana Antranomaizina ny tenany ary resaka fikambanan-jolahy ny iray amin'ireo fiampangana 7 anenjehana ireto farany araka ny fanazavana nentin'ny mpisolovava azy ireo tamin'ity androany ity. Mialira Arinombana sy Andry Rakotomalara. Voaheloka igadra enim-bolana Antranomaizina miaraka amin'ireo namany 12 ny Nidoni. Io ny didina avoaka ny fitsarana maratonga voalohany ao Anosy Be androany. Fiampangana 7 no anenjehana azy ireo ka anisan'izany ny resaka fikambanan-jolahy izay nanamelohana azy 17 ireto. Ny nasaziana azy moa hoe manao fikambanan-jolahy maromaro ny loha fiampangana mandeha
fa io zany ny sazy farany ambony ka nisy zany fitambaran-tsazy tamikasika an'io dia io zany no sazy navoasazy ny fangana volan-keriny moa nafany fitsarana pisasalana mikasika an'iny fa ny fisolokiana igny moa voasazy 3 amin'izy ireo voasazy agnisan'izay moa ny zany fisolokiana zany fa fikambanana ara-dalàna io misy latsakemboka ary ny fagnarana tapaka tao agnivo ny fikambana hoe misy latsakembo nefa moa fitsarana mahita fa tsy mitombona le latsakembo fa hoe lazaindreo fa fisolokiana na zay amin'ny fiarovana tsy mahita ino ny fikambanan-jolay. Manohitra tanteraka ny nanasokajiana ny fikambanan-drazana zafy ny fotsy ho fikambanan-jolay ireo mpikambana miaradia amin'ny Idonia sy ireo mponina ao Anosy-Be ka naneho ny alalelon' izy ireo tamin'ity androany ity. Malahelo tokoa zay vahoaka Anosy-Be noho ny antony efa voapirofa ara-drazana zafy ny fotsy ary manana taratasy mazava vita ara-panjakana legislative zafy ny fotsy tamin'ny fitsarana voalaza fa fikambanan-jolay zegny le mampitaraigny zay vahoaka eto Anosy-Be ary joroana maromaro eto solon-tegna zay vahoaka jiaby eto Anosy-Be. Malahelo zay vahoaka Anosy-Be satria moa ny Idonia zany anisany olona amboarin'ny Andriamanitra zay mahatsinjo ny vahoaka Anosy-Be amin'ny tanindrazany kanefa ny amin'ny fitiavan'ny tanindrazany zay namodiagna azy agnatin'ny prison. Malahelo ny tegnanay ka raha ohatrany hoe tsisy mpitondra fanjakana mba hiaro vahoaka eto manjary ny zavatra tsy marigny ny manan-kery. Tsy nitaza-potsiny fa nitondra ny heviny mikasika ny filazana ny fikambanan-drazana zafy ny fotsy ho fikambanan-jolay ihany koa ny teo anivon-drodoben'ny mpanohitra ho man-demokrasia eto Madagasikara. Fanevatevana tsy fanaovana tsinotsinona tsotra zao ity fikambanan-drazana ity ny zava-misy ho ny voalaza. Sanatry vava aladiny lela razanay ve zany de razan-jola fa ny razanareo zany raza ino misy lion'olo maro agnatin'io ao misy ray aman-dreny agnatin'io ao ny fasan-drazanay ao ny hoavinay ka olona anankiray ve samy teny fa fikambanan-jolay ny zafy ny fotsy. Nilaza moa ny mpisolo vava 720 ireto fa ampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana ambony any Antsiranana. Raha tsy ahivina nijoro ny aro ny tanin'izy ireo tsy ho lasan'ny vahiny sy ny mpanamboly ny Idonia sy ireo namany izao nomelohina sy nampidirina ponja izao. Iny Idonia moa dia mpikambana ao amin'ny antoko-tsiky Madagasikara ary efa kandidany antoko-tsima ihany koa tamin'ny fifidianana solomavambahoaka. Ankoatra ny resaka politika, fanontaniana mipetraka ny hoe misy ifandraisany amin'ny maha-olona avy any amin'ny faritra azy ve ity fanamelohana ny Idonia sy ireo namany ity. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe iza izany no hiaro ny tany malagasy raha samborina sy ampidirina ponja tahaka izao avokoa ireo rehetra samijoro miaro ny tanindrazany. Fa mbola votoatin'ny resaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany kosa ny fihaonana teo amin'ny governemanta sy ny solomam-bahoaka nisy ihany koa ny vahiny avy any amin'ny faritra androany nitondra ny fanehoan-keviny mikasika ny raharaham-pirenena Jessica Miray sy Manofo Randriamalala. Tapitra omaly ny fihaonana teo amin'ny governemanta sy ny solomam-bahoaka isaky ny fiandohany fivoriana ara-potoany antemeram-pirenena no anaovany ity fihaonana ity anaovan'ny governemanta tatitra amin'ny solomam-bahoaka. Na ny Prime Ministra azahoany fandaharana miara-manonja toa tsy resy lahatra akory amin'ny tatitra izay nataony. Na ny fomba namakina ity zavatra ty ary tsy mba misy inspiration na kely ary foatra ny ankizy T5 na T3 na T4 no mamaky teny tsisy point tsisy virgule tsy misy intonation normal zany hoe tsy mivoaka avy any anatiny ihany le izy fa nasaina ny vakiny dia ny vakiny ary za mino fa tsy fantany daholo ny zavatra tao anatiny ity fa na izy koa raha midécouvrir en même temps aminay izy mamaky iny dia izay koa mba mihaino an'le izy. Zay ny zavatra tsapako aloha za zay fomba fijeriko iny kanefa fomba fijerina solomam-bahoaka maro le izy. Ny nandrasany rehetra dia hoe inona le tena fanatanterahana amin'ny PGE, inona ny voalaza atao anaty PGE, tonga dia teneny hoe zao ampafirin' zao na 4% amin'ny PGE ny tanteraka ankehitriny fa izy kosa aloha zay kosa mba zavatra point positif kely zay nitenen'le Prime Ministre dia hoe miaiky izy fa tsy mahomby ny fitantanana. Efa mba nisy honnête kely fa le toyany aveo mbola geste teknika fotsiny sy indrindra fa nataon'ireto ministra ireto hoy hoe marina fa tsy lavrary ny fitantanana. Miaiky zany dia miaiky ihany koa izy fa tsy tratra ny tanjony. Nasiny solomam-bahoaka resaka nandritra ity fihaonana ity ihany koa moa ny mikasika ny governoraparitra ity fanendreny ity izay niteraka resabe hatrany amboalohany.
izay tsy voaravitra andralam-pandrenana akory. Mampimenina olom-bofidy ny nany endrenany re ragova reo amin'ny toerany ka raha sy mbaboaka ny anaovana latsabaty miafina tsisy tavela reo naray tsisy na ray ary zay zadra tenena maty satria maninona ozy izy teo hoe sakana mihitsy izy sakana lasa sakana misy le ragova satria zay ka misetrasetra le ragova any amin'le toerana misy anazy manao anazy tsy refesy mandidy manao anazy tena tompony rehetrarehetra ary misy lelaka faratapony zay koa mbola spécialité andreo misy lelaka faratapony any amin'le président de ohatra ny na ministre intérieur ne talotsy na jain'ireo fa ny azy de fa président foana na ny olon-tsotra ihany koa aza mody ny aiky ny tsy firindrany fitantanana eto amintsika amin'izao isan'izany ny fanaindrenana ireo governoram-paritra ireo de zavatra mety ve zany tompo aminay de tsy ekena zany satria tendrena hanao pression vahoaka lay gouverneur hanao pression district manao pression bentana sy ny fokotany fahatelo raha eo amin'ny ankapoben'ny fitonana de tsy mitombona tompoko io lalam-pandrenana io raha fahitavanay za tsy ao anatiny atoko politique de sorotro zay teo ihany teo aloha fa saingy baty vilambava nataon'ny mpitondra tompoko satria ina ny antony lazainy vavany hafa taterahany amin'ny asa hafa ka de ho iaho hoe tsy mitombona nandefa taratasy fiarabana tamin'ny filompanorona ny antoko Madagasikara Marc Karavalomanana sy ireo mpiara-miasa rehetra omaly ny antoko roso an'ny demokrasia sosialy na ny RDS noho ny fahatratraran'ny antoko timma ny faharoapolo taonany ny aiky ity antoko ity fa maro tokoa ny zava-bita ny antoko timma teto amin'ny firenena izay nanoloran'izy ireo fisaorana mbola maro anefa ny adidy amin'ny fanarenana ny firenena ka tsy nadonon'ny antoko RDS noho ny rarisoa sy nampahery ny antoko Madagasikara vita mihoatra anatin'ny fiombonana sy ny firaisan-kina-trany. Pejin'ny sosialy mbola mivaivay ny fitakina ny karama ho an'ireo orinasa mpikojakoja lalana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Tonga hatrany amin'ny fandrahoana azy ireo ny zava-misy ankehitriny raha ny fanazavana nentin'izy ireo androany fanampanazavana. Ny 9 Oktobra 2024 no nanomboka nivoaka ny taratasy fampiantonana ny fandoavana ny karaman'ireo orinasa mpikojakoja lalana rehetra misa 90. Ny volana Janoary 2024 izy ireo no niroso tamin'ny fitakina. Avy hatrany dia nisy ny fanazavana nentin'ny avy eo anivon'ny ministera ary nilaza izy ireo fa isy ny fandoavana ny karama ao anaty fotoana haingana aorian'ny fanaraha-maso ny pitsopitsony rehetra. Tsy nisy fiovana nefa fa nitohy hatrany ny fitakina. Ny volana Novambra 2024 nisy ny filazana fa orinasa 470 amin'ireo 90 no nisitraka ny karaman'izy ireo taorian'ny fanaraha-maso rehetra. Rehefa nitondra teny anefa androany ny solotenan'ireo mpiasa tena nambara fa tsy marina ny filazana fa 470 orinasa no nalovola. Izy ireo izay nisafidy ny tsy alaina sary mihitsy tamin'ity androany ity no nitsindry sy ny raha-matahory atao amin'izy ireo. 470 facture fa tsy entreprise misy différence be zany satria ny entreprise anankiray mety manana facture anankitelo raha farafakely ny telo ny décompteny tao anatin'le 70 zany tsy fantatray hoe 70 facture zay efa vita audit tsy fantatray hoe inona ny critère hatramin'izao nanontany zay tsy mahazo valiny zay hoe inona ny critère ny safidianana an'ireo 470 ireo hatramin'izao tsisy mahavaly anay ministera ny asa vaventy miresaka aminay tsy mahavaly anay. Nitoy ihany ny fampanantenana nataon'ireo mpitondra ireto orinasa ireto ny volana febroary 2024. Miverina indray ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fananganana ny komity fanaraha-maso dia hivoaka avy hatrany ny vola araka ny fampanantenana natao azy ireo. Rehefa nalefa araka ny antanatohatra rehetra nefa ny taratasy dia nitsoka indray tonga teo amin'ny trésor ary irarira toy izany hatrany izy ireo hamanaka ankehitriny. Tonga tany amin'ny trésor dia bloqué tsy afaka nanao paiement zay satria mbola tsy mivoaka ny lettre manala le suspension de paiement tamin'izany. Iza ny afaka manala an'io ny présidence ihany ny afaka manala an'io fa sao dia sao ho averina any ministère ny travaux publics ny dossier anareo
dia miverina tany amin'ny travaux publics ilay izy dia hoe ho alefanay mankany amin'ny présidence ho sisin'ny travaux publics. Efa 4 volana izay, tany amin'ny volana avril tany izany resaka izany. Lasa ataon'ny olona fitaovana lehibe any amin'ny présidence. Misy olona tsy menatra manantona anay dia miteny hoe izay mahavita mamoaka amin'ny volanareo, moyennant pourcentage, apetrakareo aty aminay ny chèque, rehefa payenareo dia touchenay ny chèque. Lasa fanararotana izany ilay izy, tsy fantatra intsony hoe tena izay ve ilay zavatra misy sa misy olona manararotra n'ilay zavatra misy, mahafantatra hoe mbola tsy mandeha ilay paiement fa ao amin'ny présidence ilay dossier dia manararotra izy micontacter anay. Akoatra izay, maro amin'izy ireo no hiaran'ny famerenam-bola vola izay noentina nanatanterahina ny asa manontolo. Teo ireo nindram-bola tany amin'ny banky sy tamin'ny fomba maro. Misy amin'izy ireny no efa nodimandry noho ny aretina satria tsy misy intsonina dia hitsaboana tena aza, ao ireo migadra mihitsy amin'ny tsy fahefana ny vola nindramina sy ny fananana gazan'ny banky. Ankehitriny dia miafina tsy samy taky intsony ny akamaroan'ireo mpiasa satria dia hiaran'ny fampitahorana izay atahorana hatramin'ny aina mihitsy. Vaovao ny fampianarana, ny korotana ny mpianatra teny anivon'ny anjery manontolo tamin'ity androany ity noho ny tsy fahazahoana ny vatsim-pianarana 3 volana izay tokony nozaraina androany. Tamin'ny valora maraina no nolazaina fa hanomboka ny fizarana izany, saingy hatramin'ny hariva teo dia mbola tsy nisy na iray aiza nahazo ny anjarany. Raha ho an'ny teny amin'ny politeknika votovorona dia efa niroso tamin'ny hetsika fanairana izy ireo androany tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana sy fanakanan-dalana, noho izay tsy fisitrahana vatsim-pianarana izay hatrany no antony. Fa eo amin'ny vavaon'ny fitaterana kosa indray nijanona tsy niasa ireo zotra 182 mampitoy anambolokandrina sy Ambojatovo ambany teo aloha manoloana ny fanovana ny fiantsonan'izy ireo eo Ambojatovo ambony. Tsy mbola fantatra ny faharetan'ity fitokonana ity raha nambaran'izy ireo fa hitoy hatrany kosa ny fitakiana fanampanazavana. Mijaly avokoa ny mpamily manenjika ny versement na ny mpandeha noho ny fiovan'ny fiantsonan'ny zotra 182 aplaky manga mampitoy eny Ambolokandrina sy Ambojatovo amin'izao fotoana izao raha nambaran'ireo mpampiasa ity zotra ity. Kararina izy ireo raha manao ny fitakiana. Mila hijerena vahaolana ity tranga ity satria misy akony eo amin'ny fivezivezena andavanandro mihitsy. Ny sarandalana raha teo efa hiakatra nefa izy ireo tsy tonga any amin'izay alehany akory. Zay mba mangataka amin'ilay plaky mena zany mba averina eo amin'ny areta aloha satria na izay mpandeha na mpakahentana nosy be tena mijaly be mahitsiny. Dia zareo konkoa tena hita mihitsy hoe tena tsy mikarama mihitsy kosa aloha zay mahita an'izay mihitsiny. Tsy hitako zany izay fiovana ny elana tamin'ilay hoe novaina le lalana. Tena vao me mihitsy nijaly be ary tena nijaly be zahay mpandeha amin'izao. Dia aloha mba hiverina le plaky menanay eo Ambojatovo. Sarotra be ho anay zany izy lasa lavitra loatra ry ambony be ry ny entana. Indraindray izay mitondra zaza, indraindray izay maro entana dia lasa ohatran'ny hoe problème ohatrany lasa olana anay ihany zany ilay izy tena marina. Ka izay mihitsy izao ilay olana hoe ny frais miakatra nefa ny tsy araka ilay filan'ilay olona ilay zava-miseho dia lasa olana ilay izy. Efa nisy ihany ny fifanantonana teo amin'ity kooperativa ity sy ny commune, saingy fampiandrasana trano no nahavalin'ireo tompon'andraikitra. Nandritra ny fitokonana androany, nisy ny teny nataon'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tao anaty tamazotra tuterany. Milaza fa dia aleo ary ny 182 hitokana raha tsy mety amin'ny are eo Ambojatovo ambony. Aleo mihitsy ary aterina aty amin'ny commune ny lisansa fa mahita bus hafa izahay anao ny asa. Nanamafy hatrany ny tompon'andraikitra teo anivon'ny zotra 182 fa fifandaminana sy vahaolana no tediavina satria marary izy ireo fa tsy valopiraingina sy fandrahonana toy izao no atao. Izahay raha menao circuit fermé monsieur le maire. Vahaolana ampy anay zany. Ary tsy manontoana ny fifamoivoizana mihitsy izahay plaky menamena miasa eto Ambojatovo. Fa tsy fisintomana lisansy monsieur le maire ny vahaolana anay. Ary tsy izay ny zavatra nangatanay teto. Tsy miheno mihitsy zany ny monsieur le maire. Tsy miheno le fangatanay. Tsy maheno angamba na minia mpimamba mihitsy ny marary ny vahoaka. Efa ny afinay le izy ka fa tsy nety tsony. Zay natonga anay nangataka fa miatra mitolana le izy. Mamelim-bady manjanaka jiaby zahay io. Tsisy vola hoentinay mody tsony fa lany amin'ny fivezivezena fotsiny ny andehananay miasa. Ka zay ny monsieur le maire ny angatanay fa atsoram-ponao ny amerenanao ny zotranay Ambojatovo
iverina na terminus Ambohijatovo na iverina circuit fermé zahay de miverina ohatra pouvoir anazy sao de mba zavatra kely moravahana kely ohatrany ve hiditra zavatra hafa ka mba mangataka fahatsorana zahay to fanaparam-pahefana sy boraingana tahaka izany an-trano no setriny ny fitakiana tao tsy misy rary mihitsy ho an'ny rehetra izay manohitra ny tsy mety ataony avy eo anivony commune Antananarivo renivohitra. Vavaony sosialy izay hatrany olona avy amin'ny lafalynosy efa maherin'ny efatralina no tonga mitrandraka volamena ao asa antona andoha jango mandry tsara amin'izao fotoana izao. Tsy ahitana olana lohatreto izay asa fitrandrahana volamena any an-toerana izay na dia nisy aza ny resaka nandefa nisy olona roa maty atototry ny tany tany an-toerana. Mampitaraina ireo mpitrandraka kosa ny fidangana ny vidim-piainana indrindra fa ireo ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Raha ny voalaza dia efa tafiakatra hatrany amin'ny 10,000 ny kapoka ny fotsombary any Mandritsara raha toka 7,4 alina ny kilao ny hena. Efa mananika ny 5,000 ka hatramin'ny 2,000 kosa ny ray bidon amin'ny rano. Miantso ny fandraisana andraikitra ny fanjakana noho izany ireo mpitrandraka sy ireo tompona andraikitra ny fotony ary mangataka ihany koa ny tsy anakatonana ity toeram-pitrandrahana izay manome asa ho an'ny tanora maro ity. Fa mbola ambany kosa ny tapavitrian'ireo orinasa mandola-tsankemboka eny anivon'ny tahiry afa-matsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa na ny FMFP. Antony maro no mahatonga izany raha ny fanadihadiana. Tanjona ao anatin'izany anefa nisy ananan'ireo orinasa mpiasa mahay sy ampitraikefa amin'ny alalan'ny fanofanana azy ireo. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindra-tsary ny Mathieu Prince. Akoatra ny krizy navelona ny valanaretana Covid-19 izay nampitotonga ny ankamaroany ny orinasa malagasy. Antony raha tsy ahafahan'ireo orinasa sasany mandoa ny latsankemboka eny anivon'ny tahiry famatsimbola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa na ny FMFP, ny tsy fahafantarana sy ny tsy mbola farisena lahatra tanteraka izay mety ho vokatsoa aterany. Zay zany tena nisy mbola hoe zava-dehibe tena asa tsy maintsy mbola tohizana ny hoe fampitomboana ny mpanao latsankemboka satria ankehitriny mbola amin'ny ataoko hoe 100% ny orinasa tokony andoha latsankemboka no mandoha ankehitriny dia tokony ho tonga eo amin'ny 100% zany raha oharina amin'ireo efa mandoha amin'ny knapsa zany. Misy olona raha 100 no mandoha amin'ny knapsa mbola 90 no mandoha amin'ny FMFP nefa tokony ho 100% ilay izy. Afantatrareo koa fa nao amin'ny knapsa koa tsy mandoha amin'ny knapsa daholo ny orinasa. Mbola tsy resy lahatra ilay olona tao aloha hoe tsy resy lahatra tsy fantany zany. Misy ny tsy mahalala, misy ny tsy resy lahatra ary koa fantatritsika efa nisy an'ilay Covid teo dia efa manomboka mitombo ilay izy zany fa izay ny tena tsy fahalalana angamba n'ilay izy sy tsy fahitana hoe inona ilay tombontsoany efa hitanay mihitsiny fa tena miova ny ohatra hoe misy orinasa madinika ohatra ny hoe hitanareo ilay famonoka eny Nosy-Zato ohatra. Nosy-Zato moa sa neny repasika reo zany ohatra hoe nofanina momba ny hoe ahoana ny fanaovana fikarakarana ny hena ara-pahasalamana sy ny sisa zava-dehibe nge zany amin'ny fahaizan'ilay olona miasa aloha ary indrindrindrindra koa ho an'ny mpanjifa izay hividiny hena izay amidiny zareo zavatra ohatr'izany zany ny tanjona. Tsy voatery hoe fiofanana zavatra ambony be avo lenta fa indrindrindrindra ny teny ilayntsika eto Madagasikara dia ny fanaovana tsara ireny asa madinidinika ireny. Tsy ankaterena ny fandoavana latsankemboka saingy voafaritry ny lalàna toy ny fandoavana latsankemboka ao anatin'ny knapsa ihany. Raha ho an'ny FMFP manokana dia ny 100 ny karaman'ny mpiasa ihany no alain'izy ireo. Ny mpiara-mombon'antoka sy ny mpamatsy vola no mameno ny banga ao anatin'izany ho fampiofanana ireo mpiasa mandoa latsankemboka ireo. Mpiasa manodidina ny efatralina no efa nisitraka izany fampiofanana izany. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany moa ny tale jeneraly vavao ateo anivon'ny FMFP raha toka tale jeneraly mpisorotoerana no nandray ny fitantanana teo aloha. Eo amin'ny vavaony maresaka iraisan'ny pirenena ny vahoaka Omaly Alarobia ny didim-pitsarana mikasika ilay mpihira Amerikanina malaza maneran-tany R.Kelly na Robert Kelly izay voapanga ho nanao fanararotana ranofo tamina vehivavy maro sy zaza tsy ampy-taona. Fantatra fa voaheloka higadra 30 taona tranomaizina ny tenany araka ny fanapa-kevitry ny tribonaly federaly ny Brooklyn. Mialy Ranomana sy Andry Rakotomalala. Naharitra ian'ny herinandro na ireo volana sy tapany teo izay natao ny volana Aogositra sy ny volana Septambra 2024 tany New York ny fotoam-pitsarana ilay mpihira Amerikanina malaza mivony gadina R&B Robert Kelly. Ny volana Septambra 2024 ity farany no voapanga ho nitarika rafitra mpanao fanararotana ranofo tamina lehilahy sy vehivavy isan-karazany izay nahitana tanora sy zaza tsy ampy-taona. Antonano maro no nanaovana izany fihetsika mamoha fady izany. Antony namohan'ny tribonaly federaly ao Brooklyn sazy enjana ho azy.
tsy nitenina inona na ino ny erikely rehefa nivoaka ny didim-pitsarana manamelika azy ikatra 3 taona tranomaizina ho Malailarby. Ireo vehivavy ao anatin'ny fiarahamonina mainty hoditra any Etazonia moa no tena niaran'ny fanararaotana ranofo nataon'ny tsipira Amerikanina manana ny lazany izay efa mananika ny 550 taona nitsy amin'izao fotoana izao. Nahitsy ny fampanaovana Amerikanina raha nilaza fa sady mpamitaka no tsy nampisionenina mihitsy ireo erikely tao anatin'izao fandoka an-dalàna goavana nataon'izao. Mpanao elika behivavy Premby na antsoina amin'ny teny vahiny hoe criminel prédateur ho iatran'ny fampanaovana Amerikanina. Vehivavy 5 sy lehilahy 2 moa no niapanga azy ho nanao izao fanararaotana ranofo izao. Ankoatra io elika goavana voalaza io, anisany nanamelomana azy ihany koa anifakanan-keriny ny fanekena ireo niaran-doza hifoka zava-mahadomelina fanondrana ny tsokosoko izay nitranga teo anelanelany ny taona 1770 akahatra amin'ny taona 2012. Tapitra ny fampalalam-bavao tompo klasy sy tompo vavy mankasitraka anao nanaraka izany siatra amin'ny farany toy ny mahazatra moa dia ny fandarana Global News no arainao aorian'izao fampalalam-bavao izao. Aorian'izay kosa ny fandarana hoana marina izay ranao amin'ny Jeremay no Menjanahary ary ny oronan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Sweet Girl ny tena kosa mametraka ny manapitafa ho amin'ny rapitso indray velomaro.